Miarahaba, fifaliako indray ny tafiona aminao à travers an'ity vidéo kely ity. Mampitomboinao aminao foana nefa fafenoan'ny fanamasina mba hahafahanao ambinina sy ho tahina amin'ny zavatra rehetrarehetra. Androany dia tia hizara expérience aminao, tsy hoe manana expérience be noho ianao am'fiarahana amin'i Jesosy, au contraire fa zahara ny tena mbola mianatra, fa kosa hoe misy zavatra izay niainako nahitako hoe natsapako zavatra anankiray teo amin'ny fifandraisana sy ny tompo dia nafahako nandroso kokoa ara-panahy, nafahako nandroso kokoa ara-piainana ray manontolo dia mba tiako hifampizarana aminao ilay izy androany. Tsy hoe tsara noho ianao na masina noho ianao hoe ahafahako mizara an'ity partage ity aminao, fa mba ohatrany hoe mba mifampizara fotsiny tsika sy ianao expérience amin'ny fiarahantsika amin'Andriamanitra. Hitanao matetika zasy ianao dia maratra foana, tafitohana foana, marary foana rehefa maheno olona miresaka momba antsika sy ianao any ambadika, rehefa maheno olona manaratsy, manakihana, misaboty etc. Matetika zasy ianao dia tafitohana fasan'ireny zavatra rehetrarehetra ireny, dia matetika sika sy ianao raha mila lavolefina fotsiny tsony, mila lavolefina mihitsy tsy hanao tsony leo sy ny karazany. Androany ity hiteny aminao hoe tsy tokony fomba fisaina entinao mandroso zany toe-tsaina zany, tsy tokony fomba fiady entinao miatrika fiainana zany toe-tsaina zany, satria zay rehetrarehetra tenenin'ny olona momba anao na iza dia tsy mikaonty zany, fa zay tenenin'i Jesosy momba anao ihany no mikaonty. Mila fantatrao zany hoe inona ianao eo amin'ny mason'i Jesosy. Hitanao ka namorona ny olona Andriamanitra dia niforoniny amin'ny karazany avy. Dia misy olona nataony mihazakazaka, dia misy olona nataony mandeha miadana. Izy eo amin'ny fiainana io hitanao Andriamanitra koa raha namorona ny sokatra na namorona ny soavaly dia tadidio fa tamin'ny fotoanan'i Noé dia samy miara tafiditra tao anaty sambo fiarany rehetrarehetra ka tsy nisy tara. Tiako hatongavana dia zao, ninona tanjonao, ninona objectif anao, ny tanjonao dia tsy maintsy ho tratrarinao foana, ny tanjonao dia tsy maintsy ho tratranao foana amin'ny anaran'i Jesosy. Fa zao avy aloha ny hafa andeha aingana, avy aloha ny hafa hiazakazaka, fa ianao mandany amin'ny rythme anao, amin'ny rythme izay guiden'ny tompo anao. Aza maika ary aza manenjiky ny hafa, fa samy manana ny rythme fa ny zavatra fantatro dia hoe tsy maintsy tonga amin'ny destination anao anao amin'ny anaran'i Jesosy. Hitanao ny olona manko samy manana ny fomba fijeriny ary samy manana ny fomba hijereny anao koa amin'izay tiany hijerena anao amin'ny fotoana rehetrarehetra. Hitanao tsy afaka hiten'ny olona ianao, tsy afaka nitso ny fomba fijerin'ny olona ianao, tsy afaka nampina ny vavan'ny olona koa ianao ka tonga anao androso milamina, fa zao avelo ny zavatra rehetrarehetra andeha fa ianao rosoy foana ny tianao, tratrary foana ny objectif anao, tratrary foana zay zavatra napetraka Jesosy tao anatin'ny fonao. Raha ka olona anankiray fotsiny ao anaty baiboly fa misy be dia be ao afaka miseho référé amin'izay ianao, ny olona anankiray tiako hisaritana amin'ny fisaintsainanao fotsiny androany dia hitanao raha makitsika ny tantaran'i Josefa. Josefa teo amin'ny rainy dia zanaka endry sady tsara. Josefa kosa nefa teo amin'ny ralany dia olona mpanofonofo lava. Jesosy teo amin'ny Potifara dia mpanompo matoky sady fidèle, matoky sady endry. Nefa kosa ny vadin'i Potifara dia nahita hoe amant, azafady amin'ilay teny fangaro kely, amant tsara i Josefa. Raha jerevana indray ny alaka raha au niveau amin'ny pray cellule tamindray dia olona gadra mitovy amin'ny Josefa. Aminao raha ianao no antaniko dia iza ary ny version marina, izy Josefa, satria samy manana ny fomba fijerindreo olona rehetrarehetra eo zay tsy diso anefa. Fa ny tena marina dia zao, Andriamanitra nijery an'i Josefa hoe ito lehilahy anankiray ito dia premier ministre ao Egypte ity fa miandry fotoana fotsiny. Premier ministre ity fa mpandaloviko zavatra be dia be fotsiny mba ho tonga eo amin'ny position an'izy rapitso, eo amin'ny dimension zay efa nomaniko ho anazy izy rapitso. Hitanao tsirairay avy dia samy manana ny fijeriny anao amin'izay tiany hijerena anao, afaka miteny izy, afaka manao zay tiany atao izy makasika anao, afaka mandefa feo izy, afaka manenjika izy zay rehetrarehetra tiany. Fa zao tadidio Andriamanitra ihany tompony teny farany rany aminao. Zay koa nisaritako ny sainao hoe aza mba ianao mihitsy ny olona ho alaim-panahy
aza mba hainao mihitsy ny olona ho ampiasain'ny satana hanaratsy ny hafa, hanenjika ny hafa, hitsara ny hafa, ninona zavatra hitanao tsy mety eo amin'ny fiainany androany dia aleo mangina fotsiny satria tsy fantatra ao zay napetrak'Andriamanitra tao anatin'ny fony, tsy fantatra ao zay napetraka Andriamanitra tao anatiny ary tsy fantatra ao zay dimension réserven'Andriamanitra ho azy rapitso. Dia androany aleo mangina fotsiny rehefa tsy fantatritsika sy ianao le izy satria Andriamanitra ihany nanamboatra azy dia Andriamanitra nisahirana ny aminy fa tsy zasy ianao. Dia zay ny tenenako anao androany, valabla ho anao koa zany na za na mpiray fiangonana aminao na ny namanao na ny tsy tianao nizanizy aza vela akasika fandrosonao, aza vela apalahelo anao zay rehetrarehetra feo enonao fanenjehana momba anao zay rehetrarehetra teniteneniny any ambadika any aza vela akasika anao zany fa mifantary fotsiny dia zao zay hevitr'Andriamanitra momba anao. Ianao any eo malala eo masiny, ianao any sarobidy sady be voninahitra, ianao any eo ny tiany ary ianao ny izy foana ho ny sahirana satria izy ny nanao anao dia mandrapahafotsy volanao dia izy nitrotro ary izy nisahirana raha mikasika anao. Dia hitanao tsy ny namanao, tsy ny havanao, tsy mipiray fiangonana aminao, tsy ny tsaiko mpiara-miasa aminao, tsy ny rehetrarehetra nisahirana momba anao fa Jesosy irery ihany. Donc ny hevitry ny rehetrarehetra tsy mikanty fa ny hevitry Jesosy mikanty. Hitanao ny amaranako anazy dia zao, hitanao Andriamanitra dia manana programma ho anao zay tsy voatery fantatry nizanizy. Andriamanitra dia manana tanjona ho an'ny fiainanao zay tsy fantatra izanizy fa izy irery ihany. Fa ny zavatra fantatra somary sy lahatra anahy dia zao, nizaniza hiteny, nizaniza tsy hiteny tsy manakana an'Andriamanitra tsy hatateraka amin'ny programmany aminao zany satria Andriamanitra tsy mila mihevitry nizanizy, tsy mila manontany conseil amin'ny namanao izy, tsy mila manontany conseil amin'ny vadinao akory izy, tsy mila manontany conseil amin'ny mpiara-mivavaka aminao izy ahoana ny hevitrao momba n'ity olona ity, fa Andriamanitra dia nanana ny hevitra heverana ianao. Ny hafa mety nanana hevitra fa mitondra fahoriana fa Jesosy irery ihany manana hevitra hitondra fiadanana ho anao. Dia zay ny teneniko azy marary fo ianao nizaniza manaratsy, nizaniza manenjika, nizaniza tsy tia anao fa zao mifikira fotsiny an Jesosy. Io ihany ny relation azo atao tsinitsinina fa io ihany miantoka amin'ny fiainanao mandrakizay ka hiainanao dia ny ety an-tany. Hitanao Andriamanitra rehefa te hampiasa anao koa rapitso dia izy le hoe miasa ho an'Andriamanitra manko tsy hoe mpitory-teny, tsy hoe pasteur, tsy hoe tsy haiko fa ny fiainanao rehetrarehetra dia fiainana miasa ho an'Andriamanitra satria ianao zay noforoniny dia nataony anehoana ho fiderana ho anazy, ho fiderana ho an'ny asany. Hitanao zay rehetrarehetra ataonao na miasa ianao dia tokony misy intérêt ho an'Andriamanitra foana. Zay vokatra tsara azo raisina avy aminao dia tokony ho vokatra tsara ho voninahitr'Andriamanitra foana. Hitanao Andriamanitra dia tsy mikôty ny taonanao, tsy rarahan'Andriamanitra zany. Raha tsy zany izy tsy nitahany Abraham. Andriamanitra koa tsy mijery ny expérience anao hoe be expérience be izy na efa manana be izy na mahay be izy na ohatrohatr'izao, tsy problème an'Andriamanitra zany. Preuve jereviny nataony tamin'ny Davida, mpiandro izy lasa mpanjaka, tsy nampianarina akory izy science politique, tsy nampianarina akory izy hoe comment gouverner, tsy nampianarina ninina izy fa niandrondry ny ainy fa lasa mpiandry, lasa mpanjaka izy. Hitanao tsy mijery koa izy hoe lehilahy ianao na vehivavy satria tsy amin'Andriamanitra ny sexe tsy mikanty. Amin'Andriamanitra fotsiny rehefa nametrahany zavatra ianao dia ho tanterahany foana ny zavatra napetrany tao anatinao. Jerevy miprofo-ny Estera. Estera dia natsangan'Andriamanitra. Jerevy miprofo an'ny Rota. Jerevy miprofo be dia be vehivavy ao anaty baiboly zay tena niasan'Andriamanitra, nampiasain'Andriamanitra, nanan'Andriamanitra programma tsara satria tsy mijery ny sexe Andriamanitra tsy maintsy lehilahy foana ny mahomby na vehivavy foana. Hitanao koa tsy mijery ny lasa ratsinao izy na ny lasa tsaranao. Dia ndretsika sy ianao manamely tena hoe zay za ohatr'izao ve, za efa nanota be, za ratsy be, za tena faraky ny nanana parcours tsara raha ohatra anahy parcours ratsy raha ohatra anahy ianao efa nanana passé farak'izay ratsy nefa Andriamanitra tsy mijery ny passé anao. Jereviny nataony tamin'ny Marie Magdalena zay prostituée nefa farak'izay nampiny, farak'izay nasoaviny, farak'izay nivonjeny, farak'izay nidioviny, farak'izay nahazo famonjena. Hitanao tsy problème an'Andriamanitra zay momba anao tany alasany, tsy problème an'Andriamanitra zay rehetrarehetra mety matery ny saina, manery ny fonao sy ny sainao hoe zay zavy ataon'Andriamanitra iny fa te hiteny aminao fa be voninahitra ianao, tian'Andriamanitra loatra ianao ary raha tsy nisy afa-tsy ianao raha teto ambonin'ny tany dia nidina foana Jesosy hamonjy anao. Hitanao Jesosy koa tsy mijery hoe bôgôsy ianao na manja ianao na tsy haiko hoe na tsara tsanganana ianao na lava ianao na fohy. Mangalà koa ianao ny exemple i Zakaria zay olona pôta kely fa nefa nandray famonjena. Hitanao
peu importe zay zavatra rehetrarehetra ao anatin'ny sainao mety manakana anao, mety ho blocage, mety ho tenenin'olona anao koa tsy mahasakana an'Andriamanitra zany tsy hiasa ho anao. Hitanao be dia be ao anaty baiboly, hitanao izy koa tsy mijery ny compétence anao hoe olona compétent ve ty rahako ty, olona compétent ve ty raha ihany ty, tsy mijery an'izany izy. Raha tsy zany izy tsy nisafidy amin'ny Mosesy sady efa bégayé tsy compétent tamin'inona fa nefa dia fantatrao tsara ny tantaran'i Mosesy fa tsy zany regny tso ampatsahiviko anao tsony. Hitanao koa izy koa tsy haiko hoe efa ty hiteny anao fotsiny hoe tsy mijery zay rehetrarehetra blocage ao anatin'ny sainao izy satria za matetika miteny an'izany foana hoe zay zavy ataon'Andriamanitra iny na ahoana tsony ny fiainako, efa nanao an'izao dia mbola ho tian'i Jesosy ve za, mbola ho asoavin'i Jesosy ve za, mbola afaka hiditry ny lanitra ve za, dia hiteny aminao fa ny olona be dia be afaka manameloko anao fa Jesosy ny tsy hanameloko anao indrindra. Dia hitanao ny zavatra fantatro dia zao, Andriamanitra dia tsy miova omaly Seigneur mandrakizay ary tsy ova mandrakizay izy surtout amin'ny fitiavana anao. Hitanao Andriamanitra tsy miteny zavatra nefa tsy ho tanterahany fa zay rehetra teneniny anao dia hainy atao. Ny olona mety mampanantena anao fa rapitso izy mivadika aminao, ny olona mety tia anao androany fa rapitso izy tsy tia anao, ny olona mety tsy haiko mety be dia be ny zavatra teneniny anao fa tsy tanterahany fa rapitso izy indray no manaratsy anao. Fa fantatro dia Andriamanitra tia anao loatra ary izy tsy hivadika aminao mandrakizay. Dia zay no tiako tenenina aminao hoe prends courage, aza misaina, tsy important zay rehetrarehetra tenenin'ny hafanao fa fantatro fotsiny dia zao, manana relation tsara amin'Andriamanitra ianao fa izy ihany no tsy handainga, fa zay rehetrarehetra teneniny anao fa tiany ianao, be voninahitra ianao dia vonjeny mandrakizay ianao ary izy nisahirana. Dia minoa ianao fara zay ny fomba fisainana ho adoptenao manomboka androany dia lasa lavitra ianao amin'ny fiarahana amin'ny Tompo ary hanao zavatra tsy takatry ny sainao mihitsy Andriamanitra. Azoko tsy ampiasaina loatra ny fiasany eo amin'ny fiainako dia zay mahatonga miteny ianao hoe raha ny feo rehetrarehetra henoko momba, raha ny zavatra rehetrarehetra hitsaran'ny olona, raha ny zavatra rehetrarehetra dia efa tsy haiko izay nefarako androany fa raha tonga amina position mba ohatry ny mety hanoho izy dia te hiteny aminao hoe le lalana dia aza misaina ny hafa, tsy hoe aza misaina ny hafa hoe mipreoccupé ny hafa ianao fa aza mihaino zay rehetrarehetra fafin'ny hafa momba anao fa mi se concentreva fotsiny amin'ny objectif anao dia manaova zay mety amin'ny Jesosy dia Jesosy koa hanao zay mety aminao na mihoatra ny eritreretinao ary. Dia mino aho fa afaka nanova fomba fijerinao zay zavatra izay dia ho anazy rerany voninahitra. Amen.